Savy d'une option Tino am Blue Line TV am vidiny Blue Line TV safidy tsara indrindra manolotra anao ny vaovao. Blue Line TV safidy tsara indrindra. La couche molle fixe est beaucoup plus absorbante que les autres couches connues. Les couches molle fixe manolotra anao ny fampalalam-baovao. La 4G Batelma vous présente ny vaovao. La vache qui rit. Tontolo andro feno sambarana. Manolotra anao ny vaovao. Raha toka mangina sy izany fitondrana ampanginana ny rara sy ny alfa mitoy ny fampelezana vaovao mahakasika izany any ivelany ihany. Averin'ireo gazety any ivelany hatrany ny fizotra n'io raharaha io izay tsy resan'ny tompony andraikitra eto Madagasikara. Pirofo maneho ny tsy fahaiza-manao ny fitondrana HVM ny fanapahan-kevitra niraisin'ny HCC izay nitsipaka ny andinin-dalàna maro tao anatin'ilay lalàna ifeny ZES eto Madagasikara hoy ny mpanao politika. Mirongatra ny halatra lavan'ilona maitso aosan'ny ranovongo. Etsakilan'izay ireo mpangalatra tratra votsitra ny akamarony mahazo laka vokatra ny fitsaram-bahoaka. Mbola manay ny verenan'ny valinaretina pesta ny akamarony ireo mponina eto andrenivohitra vokatry ny faritany loto manerana ny tanàna. Manampitrotraka izany ihany koa ny vanim-potoana fahavaratra. Maresaka iraisam-pirenena ondro faha-efatra amin'ny fanafihana Turka ao avaratry Syria. Miisa 450 hatreton'ny olona maty iray tamin'ireo mpitandro ny filaminana Turka. Nadidin'ireo arahanao afaka fotoana fohy. Finaritra tompoko lasy sy tompoko vavy manasanao ary anaraka ny fampalalam-baovao Kolo TV hatramin'ny farany. Anombotsika ny vaovao dia ankoatra ny fampifangaroana ny raharaham-panjakana amin'ny fiainam-piangonana ny farany herinandro teo. Misy mikasa ampiasa ny fiangonana amin'ny famafana eloka. Tsy tokony tafiditra ao anatin'izany nefa ny eloka amin'ny fitsarana raha ajaina ny laïcité de l'État. Lili Rabata. Ny verimberina foana ny farany herinandro teo ny fifampifangarona ny fiainam-pirenena sy ny fiangonana. Samy mandritra izany tamin'izay mety amin'ireo mpanao politika hatramin'ny filohan'ny repoblika. Taonjobily ho an'ny fiangonana FJKM ny taona 2024. Nandritra ny fampahafantarana izany indrindra, nanazava ny komity mpikarakara araka ny nampitain'ny gazety maro teto andrenivohitra ihany koa fa taom-panafana ny taonjobily. Tsy tokony fanagadra ny samy zanaky ny fiangonana. Mitodika avy hatrany amin'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana sy ny filoha ankehitriny ny mason'ny mpanara-baovao manoloana izany. Fanararotana ifilazana io ho an'ny filoha teo aloha ary samy miandry izay ho fihetsiky ny fitondrana ankehitriny ny rehetra. Ankilana nefa voadidin'ny lalam-pandrenana ny fanasarahana mazava ny asan'ny fiangonana sy ny momba ny fitondram-panjakana. Ny fanjakana sy ny fikambanam-pivavahana dia tena tsy mahazo mifampitsabatsabaka eo amin'ny sehatrasan'izy ireo tsirairay avy. Raha ny voasoratra mazava ao amin'ny andin'ny faharoa ny lalam-pandrenana. Tsy io anefa no hita ankehitriny. Samy mitady ny tombotsoany amin'ny fiangonana ireo mpanao politika. Misy andinin-dalàna tsy mifanaraka amin'ny lalam-pandrenana ihany koa ny lalàna momba ny fivoaran'ny indostria eto Madagasikara raha ny fanapahan-kevitra navoakan'ny HCC. Endrika fanitsahana lalam-pandrenana hafa indray nataon'ny gouvernemanta tamin'ny alalan'ny ministeran'ny indostria. Fanadina. Taorian'ny lalana mifeny zone économique spéciale izay nahitan'ny HCC andinin-dalàna vitsivitsy mifanipaka amin'ny lalam-panorenana. Navoakan'ny HCC ihany koa omaly fa tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorenana ny andin'ny fahavalo ao amin'ny lalàna 7.4 tsipika 870 mikasika ny fampivoarana ny indostria. Mahaleo tena ny rafitra ANDI
Agence nationale pour le développement de l'industrie napetraka ao amin'io lalàna io. Tokony ho lalàna araka izany no mifehy fomba fiasan'io rafitra io fa tsy mijanona fotsiny amin'ny fitsipika anatiny araka ny voasoratra ao amin'ny ilay lalàna momba ny fampiovarana indostria. Io teboka io no tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorenana raha ny navoaka ny HCC. Fa dimy amin'ny lalàna notsipahan'ny HCC ho tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorenana io lalàna io. Teo ny lalàna momba ny teti-bola-panjakana ho an'ny taona 2024 navoaka ny ministeran'ny vola sy ny teti-bola. Ny lalàna momba ny jugement supplétif navoaka ny ministeran'ny arintany izay voalaza fa tsy ahitana taratra ny fisarahan'ny fahefana. Ny lalàna mifehy herinaratra izay tsy ahitana taratra ny fanaovana ny tolo-barotra amin'ny fanomezana tsena. Ary ny lalàna momba ny ZES izay mampifangaro ny andraikitra sy ny fahefan'ny fanjakana. Ary farany, ity lalàna momba ny fampivoarana ny indostria ity, ahitana taratra ny tsy fahatomombanany eo anivon'ny mpanao lalàna na eo anivon'ny mpanantanteraka ireo tsy fifanarahana amin'ny lalam-panorenana ireo. Mampametra-panontaniana ny fiverenan'ny tranga tahaka izao. Voalohany, mahay ny asany marina ve ireo solombavambahoaka ka mandinika tsara ny lalàna lana iny? Faharoa, mamaky marina ireo lalàna mandalo eo ambanomasony ve ireo parlementera sa mandany izany fotsiny noho ny fahazoana tambiny? Fahatelo, inian'ny mpanantanteraka itsahina ve ny lalam-panorenana amin'ireo lalàna izay avoakany? Hatreto aloha, raha ny hita, iny anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana vao hita ireo lesoka amin'ny tsy fanarahana ny lalam-panorenana. Porofo maneho ny tsy fahaiza-manao ny fitondrana HVM ny fanapa-kevitra ny raisin'ny HCC izany tsipaka ny andinin-dalàna maro tao anatin'ilay lalàna ifehin'ny ZES eto Madagasikara ho ny mpanao politika fanadiny Hiona Saina. Tsy andinin-dalàna enina ihany no tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorenana ka ilana fanitsiana sy fanazavana araka ny fanapa-kevitra noraisin'ny HCC hoy ny mpanara-baovao. Isan'ireny ny ao amin'ny andiny faraka amin'ny 50 raha ny faneho-kevitry ny mpanao politika iray. Endrika fivarotana tanindrazana ny fampanofana tany amin'ny vahiny mandritra ny 30 taona azo avaozana araka io andinin-dalàna faraka amin'ny 50 io izay hita ao amin'ny lalàna mifehy ny ZES. Lalàna izay nolanin'ireo antenimera rotota tsy nasimpantsiana nandritra ny fandalovany teny amin'izy ireo ny taona 17 sy 2000. Tsy vakiraoka ny fitantanana ny firenena araka ny ataon'ny fitondrana HVM amin'izao fotoana izao raha ny fanazavana ity mpanao politika ity fa aleo irosona ny fifidianana filoham-pirenena ametrahan'ny vahoaka malagasy ny olona niomana sy nanomana ampiatra izany eto Madagasikara. Ireny fanapa-kevitra ny HCC ireny dia porofo mitohaka ny tendany ny tsy fahaiza manao amin'ny fanjakana sy fitondrana HVM. Tsy tsapatsapa ny firenena, tsy atao vakiroaka ny firenena, fa aloha izay olona manana fahaiza-manao sy mpitantana amazy manana fahaiza-manao amin'izany aoriana amin'ny fifidianana 2018 no ametraka amin'izay ny tena atao hoe lalàna mifehy an'izesy. Hery-velona maro eto amin'ny tany sy ny firenena no tsy mankasitraka ny fampiarana ny zone économique spéciale noho ny fahitan'izy ireo ny alatahaka ataon'ny fitondrana HVM. Tsy misy paikady matipaika amin'ny fanatanterahana izany, porofon'izany ny fanapa-kevitry ny HCC. Miandry ny mpanara-baovao raha iain'ny antson'ireo antoko politika, fiarahamonim-pirenena hatramin'ny mpamatsy vola vahiny ny mpitondra ka hanatanteraka ny fifidianana filoham-pirenena aloha ka izay mpitondra lany eo no ampiatra ny paikady matipaika ifehezana ny fitrandrahana sy ny fampiasam-bola eto Madagasikara. Teboka manana sy mpanovana ao anatin'ny lalàna ifehin'ny hetra ho an'ny taona 2024 isan'izany ireo karazana sata ny feny mpandoa hetra eo any koa ny famidinana tsikelikely ireo izay any ivelany mba anatin'ny sehatra ara-dalàna. Mioramanitra. Fanovana ireo karazana sata mifehy mpandoa hetra, fampidinana ny tany hetra tambatra na ny impôt synthetique ho 3 isan-jato raha 5 isan-jato izany teo aloha. Fanalefa antsazo ho an'ireo olona miditra ao anatin'ny sehatry ny ara-dalàna. Ireo no isan'ny fiovana goavana ao anatin'ny lalàna mifehy hetra ho an'ity taona 2024 ity. Miatravetrany ireo fanovana voalazan'io lalàna vaovao io. Tokony hitombo kokoa araka io lalàna io ny isan'ireo olona nefa hetra amin'ity taona ity. Indrindra ny hetra tambatra na ny impôt synthétique ho an'ireo tranombarotra manana faktura ara-dalàna. Goavana amin'ny fanovana zany dia eo amin'ilay hoe fiovana eo amin'ny fetra amin'ny vola maty ampiarana ny hetra tambatra sy ny TVA. Izany hoe ebetsaka koa zany ireo le olona andoha hetra tambatra dia ebetsaka ihany koa ny olona andoha TVA satria raha ho an'ny hetra tambatra dia lasa any amin'ny 100 tapitrisa ariary ny
fetra zany amin'ny vola maty farany ambony amin'ny letra tambatra io dia amin'izay zany dia ampiarana ny letra tambatra 500 fa ho an'ny TVA koa dia nampidinina ho izay 100 tapitrisy izay ihany koa ny vola maty. Dia mbola ambany ny tahan'ny fampidirakitra raha ny eto amintsika no jerena. Mihamary ihany koa etsy-ankilany ireo olona miasa ivelan'ny lalàna. Raha ny antotanisa avy amin'ny sampandraraha misahana ny hetra, manodidina ny 700 ny olona tokony andoha hetra ihany no manefa izany ho an'ny eto amin'ny faritra Nalamanga sy any amin'ny faritra Diana. Mampiditra bebe koa ny olona ao anatin'ny sehatra ny manara-penitra satria amin'ireo le impôt synthétique io misy fanovana kely anankiray ihany koa fampirisihana zany ny tsirairay avy haka facture satria misy fampiana-ketra rehefa manana facture ara-dalàna zany reny mpanovohetra reny tamin'ny zavatra vidiany. Dia mba mahatonga antsika zany fandraharaha amin'ny samy matianina dia manitsiketsika ihany koa moa zany tsirairay avy hoe hiditra ao amin'ny sehatra ny matianina mba afaka fandraharaha malalaka. Androany no nampahafantarina an'ireo orinasa sy ireo mpandraharaha tamin'ny alalan'ny famelabelaran-kevitra ireo fanovana ao anatin'ny lalàna ireo. Mpandraharaha, olon-tsotra, orinasa samy tonga teny an-toerana avokoa nanatrika io fotoana fampahafantarana io. Morongatra ny alatra lavanilina maitso ao Soanieran'ny Vogo. Etsy-ankilan'izay ireo mpangalatra tratra votsitra ny ankamaroany. Mahazo laka vokatra zany ny fitsaram-bahoaka fanadiny hiona saina. Mitohatra ny fitsaram-bahoaka amin'ny faritra maro manerana ny nosy, vokatry ny firaisana tsokombakomba eo amin'ny mpangalatra sy ny mpitandro ny filaminana. Toa ny tranga tao Soanieran'ny Vogo ny andro ny omaly. Lehilahy mpamerikeloka no tratra ny mponina nangalatra lavanilina maitso ka notakin'izy ireo atao fitsaram-bahoaka. Mitantara ny zava-nisy ny solombavam-bahoaka voafidy tao Soanieran'ny Vogo azonay tamin'ny Antso Antarby. Io zao karazana mpamerina heloka satria fantatsika amin'izao fotoana izao lavanilina mbola vao misy mamelagna zany mbola kely zany mbola tsy matoy. Nefa efa manomboka sahady alatra lavanilina amin'izao fotoana izao dia tezitra ry vahoaka re satria raha vao tratra io lena alefa tany amin'ny gendarme dia quelques mètres tonga avy amin'ny brigade dia efa niantsana miandry an zareo zany polisy sy ny gendarme kana tsy andehanan zareo agny. Teo amin'izay zany nisy karazana fifanazavana fandresen-dahatra dia mbola tsy kiry biby zany vahoaka reo agny. Dia izay nahatonga ny polisy tsy maintsy nandefa tify-danitra hanaparitaka an'ilay vahoaka reo. Nandefa solotena anankiray zany ny gendarme hijery tao amin'ny violon hijery tamin'ny gendarmerie io fa tsy ato-tsony le transféré any amin'ny Fenirivesta région Analandrofo. Misy mpanambola manan-karama ireo mpangalatra ka mividy ny lavanilina maitso azon'izy ireo. Mpanambola izay manana fifandraisana amin'ireo mpitandro ny filaminana raha ny fanazavana hatrany. Pakato ato zany efa lavanilina mbola tsy tokony azo raisa efa mirongatra maty satria misy mpanarama zany ireo olona manao acte reo encore plus misy patron magniraka an'zareo makany le izy. Raha vao tratra regny olo regny dia manao ny asa ny gendarme sy polisy manao enquête dia manao déferment fa tonga agny amin'ny tribunal amin'izay dia misy intervention ataon'le patron. Zany re votsoran'regny olo regny dia vao votsitra regny olo regny dia efa miverina ny tanàna indray manao menace mihitsy reo dia miverina manao acte. Tsy ny ao Soanieran'ny Vogo ihany no ahitana alatra lavanilina maitso toy izao fa saika amin'ireo faritra rehetra eto Madagasikara ahitana voly lavanilina. Ny alatra lavanilina izay mampihena ny kalitaon'ny lavanilina fa ihany koa miteraka fatiantoka ho an'ireo mpamboly. Raha toka mangina sia zany fitondrana ampanginana raha osinina arfa mitony fampelezana vaovao makasika izany any ivelany any averin'ireo gazety any ivelany RFI sy Le Parisien hatrany mizotra an'io raha io izay tsy resahan'ny tompon'andraikitra eto Madagasikara. Lili Rabiata. Ny fanazavana nentiny ministra ny fitsarana tamin'ny anao manjerim-panjakana ny alahady hariva teo no fanazavana rehefarany mikasika andraraha osinina arfa. Fanazavana izay namaliny ny filazana ity farany fa tsy nandray vola 7 alina euro voalaza ny osinina arfa ny tenany. Mangina sanam-panginana andraraha
ho an'ny any ivelany mitony fanomezana vaovao mikasika io raharaha io. Ho an'ny RFI nofitininy tamin'ny pejy iray ny fizotry ny raharaha hatramin'ny fitsoan'ilay voafonja frantsay ny 27 desambra 2017 ny fomba voalaza ny voany teto, ireo fanambarana samihafa nentiny tamin'ny anao manjery tany ivelany, ny fanazavana nentiny ministera namalina izany ary ireo raharaha rehetra tsy mazava manodidina izany. Ny pampanololalàna no nametraka ny tarifa hoy Sinarfa, tsy izy no tonga nanantona azy fa ny komisera lehibe ny brigade criminelle Ostrom Wens no niresaka tampoka fa anelanelany amin'ny pampanololalàna. Mihoatra ny €3,000 no nangatahany tany am-piandohana, mangataka hatramin'ny €5,000 izy ho an'ny hafa, fa €3,000 ihany no nangatahany, hoy ilay komisera raha ny fitantarany osinina tamin'ny RFI hatrany. Nampitandrina ny filohan'ny Repoblika Malagasy ihany koa Sinarfa raha azon'ny RFI tamin'ny Ansoatarby. Andriamatoa Filohery, tsy voalanjanao ny vokatra ny voalazan'ireo manodidina anao. Tsy matahotra ny atrika ny fitsaranao saingy tsy ohatr'izany kosa ireo akaikinao, hoy izy. Tahaka izay ihany koa ny an'ny gazety Le Parisien, lasa raharaham-panjakana ny raharaha ho Sinarfa, maro ny fanadihadiana efa nosokafana taorian'ny fitsoahany nosy io. Mpiandry fonja 3 hatreto ny efa notanana ponja taorian'ny fanadihadiana. Mpiandry fonja izay voalaza fa nitondra azy nandritry ny fotoana nahafahany ho Sinarfa nitsoaka. Tany Thomas ny ho Sinarfa ary tany no niverina nandeha fiara indray, ny azo ny tapany andrefany nosy mba hialany amin'ireo mpanaraka azy, ary tany amin'ny faritra andrefany nosy no nakalakana nahafahany miazo any Mayotte. Andrasana avokoa ny vokatra ireo fanadihadiana ireo raha ny voalazan'ny gazety. Ho any eto amin'ny firenena nefa no ferana ny fahazoandro vaovao manodidina ity raharaha ity. Fidin'ny minisitra sy ny fanjakana ihany koa ny fotoana sy ny anao manjery hitondrana ny fanazavana, toezahana mpanginina ny raharaha. Lafim-baovao hafa kosa inay dia manomboka maro toerana ny vidin'ny vary eny amin'ny mpamongady ankehitriny. Tsy mihena mihoatra ny andrasan'ny mpanjifa ny vidim-bary saingy tsy misy fiantraikany ihany koa. Saika mbola mahery ny R2,000 avokoa ny kilao an'ny vary eny an-tsena eny. Lilira Beadatra. Ankoatra ny faharatsiany ny vokabary tamin'ireo faritra mpamokatra vary eto amin'ny nosy noho ny fiovan'ny toetry ny andro, nampiakatra ny vidim-bary ihany koa ny fahatapahan'ny lalana taorian'ny fandalovan'ny rivo-doza Ava. Io antony io no mbola tsy nampidina ny vidim-bary raha ny voalazan'ny mpamongady. Tsy dia nisy hoe fidinany firy fa somary stable zany, somary miakatra kely dia midina kely, somary équilibre ohatran'izay zany fa taloha izy manao ohatran'izay misaoty be dia midina be, somary stable izy, somary stable zany mba ampotoana tena fiakarany zay somary stable. Tsy misy latsaky ny R2,000 ny kilao vary ankehitriny. Maro toerana amin'ireo vidin'ireo ihany hatreto izay vidim-bary izay. Makaloka aloha mbola miakatra. Somary stable fa tsy hoe miakatra dia mivary gasy. Mafika loatra amin'itony zany sy fotoana. Somary stable dia makaloka somary stable. Mamy manala lento ambatona zaka, tsiro mandeha, tsy soavina mandeha. Ala 204 tamin'ny Desambra dia zao 400 dia 240 makolika ohatran'io ny tamin'ny Desambra dia zao 2,7 R2,7 ny kilao vary makaluka, 5,2 ny kilao vary gasy fotsy, 5,2 ny kilao vary gasy mena ary 5,2 ny kilao vary gasy mavokely. Tahaka izay ny vidin'ny vary any an-tsena ankehitriny. Mbola vitsy ihany koa ny vary tonga aty an-drenivohitra noho ny fahatapahan'ny lalana amin'ireo faritra mamatsy any Antananarivo. Mihena hatrany sandan'ny ariary mihoatra ny euro, mananiky ny 4,000 ankehitriny euro hatramin'ny herinandro lasa teo. Tsy fahampian'ny tahirim-bola vahiny ao anatin'ny kitapom-bola mpanjakana no antony raha ny fanazavana azo. Fanadina. R703 ny ambany indrindra ary 5,703 ny ambony indrindra. Izay no sandan'ny euro ankehitriny araky ny navoaka ny banky foiben'i Madagasikara. Midina hatrany ny sandan'ny ariary raha mitamin'ny euro raha ny tarehimarika hatrany. Ny tsy fampin'ny tarehim-bola vahiny eto Madagasikara no isan'ny mampiena io sandan'ny ariary io raha ny voalazan'ny Paitokarena.
raha ny faran'ny taona 17 maharitra 2 volana sy tapany tahirim-bola vahiny tao amin'ny kitapom-bola am-panjakana raha ny voalaza ny governorra ny banky fohibeny Madagasikara tamin'io fotoana io. Mitombo hatrany anefa ny fanafarana ataony malagasy noho ny tsy fahampin'ny vokatra. Mihena ihany koa ankilan'izay ny fanondrana natao. Vokatry ny faratsy ny vokatra taoriny ny rivotoza. Ny fanondranana lamba na akanjo no nampiakatra ny fanondranana raha ho an'i Madagasikara raha ny tatitra vonjamaika voaray ho an'ny taona 17 Fotoanany dokavarotra indray sika izao anatin'ny tapandro faharoan'ny vaovao no anarahantsika fa faritra maro eto andrenivohitra no mbola miaina anaty rano eo ihany koa ny vokatra amin'ny taranja tennis Open d'Australie. Rehefa avy eo ary. Misy de sany même là be fona. Nena tunami. Manaya, manaraka tele na fela champation de vie. Ont, nena mter documentaire peta pe. Kun ter foot. Tele champis. Sans Blue Line TV taolene san tele anaro trano. Ça veut une option Tino am Blue Line TV am vidiny telo alariary. Fanatanjahanteny, fialamboly, sarimihetsika, fandaharana ho an'ny fianakaviana, vaovao maneran-tany, tonga vaingana eny amin'ny panjara Blue Line nakaikanao. Blue Line TV, safidy tsara indrindra. Ampiko hiakatra ao anaty taxi be ny olona manana fahasembanana ara-batana. Ho antsika sofera, tena leo mba omena toerana voatokana foana ny mpivoaka san'ntsonky olona rehefa ao taxi be. Miala nosy, aleo miteny foana isaky ny ary mba ho fanampiana ny jambo. Manaja tompoka, mba raisikely ty olona manana fahasembanana ara-tsainy ty sofera aloha fa sahirana izy ary. Ndao ifanampy, ndao ifanohana satria olona aloha vao manana fahasembanana. Mesdames, messieurs, chers parents, voici Théo, le bébé qui consomme le plus de liquide au monde. Le monde entier parle de lui. La vraie question est de savoir quelle couche peut absorber autant de liquide. Quelle couche Théo utilise-t-il? Mon fils Théo utilise bien sûr la couche de bébé la plus absorbante, la couche Molfix. La couche Molfix est beaucoup plus absorbante que les autres couches connues. Les bébés sont sous protection de jour comme de nuit, chaque jour de la semaine. Molfix, maman. La vache qui rit sady matsiro mampazoto homana ho fafinaretan'ny ankohonanao. Misy calcium sy vitamine ilaina miasa ara-batana sy ara-tsaina ho an'ny ankizy sy ny lehibe. La vache qui rit tontolo andro feno hasambarana. Yandry ny anarako mbola kely za dia efa nanana nofinofy nanomboka tamina zavatra kely vola madinika natao anaty boatin-drakitra. Ny geda za nataoko ampafinaretana ny zavatra daholo dia mifanozy tamin'ny aimy vola mpiara-dalana zoando ka ny telefoniko no lasa boatin-drakitra. Manangom-bola isan'andro za miaraka amin'ny aimy vola nakaiza misy anahy. Miaraka amin'ny aimy vola afaka mindram-bola keneke koa za ka tateraka ny nofinofy. Mille avance, aime-vous l'avance? Aime-vous l'avance? Yo hatramin'ny 500 000 ariary. Antsoiden'izao ny dièse 111 étoile 1 dièse. Aime-vola, tsotra, aingana, azo antoka. Mivena eto amin'ny fampalalam-baovao isika mbola manahy ny amin'ny iverenan'ny valinaretina pesta ny akamaroany ny mponina eto andrenivohitra vokatry ny fiparitany loto manerana ny tanàna manampitrotraka ihany koa ny vampitoana fahavaratra fanediny mioramanitra. Loto fako miangana eny rehetra eny lakandrano feno fako ireo no mamaritra ny andavinandrom-piainana eto Antananarivo renivohitra. Miverina amin'ny mahazatra araka izany ny fiainan'ny mponina eto andrenivohitra taorian'ny fanadiovana faobe no tanterahana ny 10 janoary lasa teo. Mampitaraina ireo mponina ny tsy fahampian'ireo fototra afitrasa sy fitaovana manokana natao hanangonana fako.
mbola ao anatin'ny vanim-potoana fahavaratra nefa isika izao manainy amin'ny mety hiparitahan'ny karazana valanaretina ireo mponina eny fotony. Tena hoe matahotra mihitsy amin'le tanàna maloto ohatr'izao satria zay zao mandeha dia mandeha maka entana dia tsy maintsy manitsaka ndraindray misy rano iny dia lasa tsy maintsy manitsaka riny ndray zao mpianatra be da be mandeha mamaky vaky an'iny. Ny test zany tena atahorana ny areti-kidy koa mamely ny tazo koa zao tena be da be mihitsy ny tazo. Fako mihitsy ao mipetraka loatra dia tsy hitan'olo le vahoaka atsony sy hanariana anazy dia hariny anaty tatatra zay mahatonga ny tanàna be fako ohatr'izao. Ny olona rehefa mametaka plaky reny rarana ho an'ny sasany mbola vao may eo ihany manary an'ilay fako satria tsombotsony le anaty tanàna. Zany tsy afaka e ary li tsisy fandraisana ndraiky zao dia isy fandraisana ndraiky zay nge le problème fa dohatrany hoe metsara vela tsy fotsika amin'izao tontolo zao hoe mandray andraikitra zay fanjakana amin'le loto fa le loto tsisy loto na mifako jereo hoe tsisy zavatra afaka na mipesta mbola misy inona ary ny zavatra tokony atao e. Mbola nahitana tranga-pesta tao Ankazobe tamin'ny herinandro lasa teo. Midika izany fa mbola misy ny fitandremana tokony ataon'ny tsirairay. Commune sy distrika maro ihany koa no tsy maintsy aray maso manoloana io valanaretina io. Aoka hitandrina ihany isika, aoka mailomailo mandrakariva satria ilay aretina pesta dia mety mbola isy hatramin'ny volana avril. Ary zay volana avril zay le mbola tsy tonga antsika, mbola ao anatiny tsara zany tsika amin'izao fotoana izao. Ny dikan'izany dia ny hoe tsy tokony ahagaga antsika na hataitra ny hoe teny Ankazobe nisy fisehoana peste bubonique anankiray. Toy hatramin'izao dia ny hoe fanentanana, mandeha fanentanana tsy any Ankazobe ihany fa manana distrika vitsivitsitsika, manana commune maromaro tsika zay araha-maso mandava-taona dia nampitomboana koa reny fanentanana reny. So mantsy mieritreritra hoe Ankazobe ihany dia tao ihany aloha dia adino indray any amin'ny toerana hafa, tsy zay. Hatreto tsy mbola voafehy tanteraka io valanaretina peste io. Isan'ny voasokajy faritra mena ihany koa ao Ankazobe vokatra io valanaretina io. Tao Ankazobe ihany raha tsy ahivina no nisy tranga-pesta voalohany tamin'ny taon-dasa ary izao miverina izao indray. Mipetraka ny fanontaniana aiza ho aiza ny fandraisan'ireo tompon'andraikitra ny andraiky no manoloana ny fiparitahan'ny loto manerana ny tanàna. Tapitra tamin'ny 10 janoary ve ny fotoana tokony hitandroana ny fahadiovana teto Madagasikara. Faritra maro eto Antananarivo renivohitra ny mbola miaina anatin'ny rano amin'izao fotoana izao. Ny fahatsetsemahan'ny tatatra vokatry ny fanorenana tsy ara-dalàna no antony voalohany mahatonga izany raha ny fitarainany ireo mponina. Fanadininy Gaëtan Andriatsilavo. Iray amin'ireo faritra iva ahitana traboina isan-taona ny faritra Andafamambanjezika. Taoriny ny rivodoza farany teo, ny ampiny rotsakorana nandritra ny 2 andro ny farany herinandro, mbola miaina ao anaty rano ny mponina amin'izao fotoana. Antony mahatonga ny rano hiandro na tahaka izao raha ny fanazavana, ny fanorenana tsy ara-dalàna ka mahatonga ny tatatra ho tsetsina. Isa-taona dia ohatran'izao dia tsy atsina le kanal ry. Raha fa tsy atsina vitan'olona trano be dia tsy misy ny rano mivoaka. Azonao dia na sanatria azo maloto tsy ngevana. Da aiza moa tsy ho tratran'ny pesta na kolera, tsy mahita tratran'izany ianao manitsaka an'io. Tandindomindoza ny mponina manoloana ny fiparitahan'ny valanaretina, ohatra amin'izany ny tazo, ny areti-kibo sy ny fivalanana. Ny lay tokony haron'ny moka ampiasaina hanakanana ny fako sy ny loto tsy hiditra ao an-trano. Izy tikatra, ty zany tsy hoe miaro moka, azonareo zay, fa miaro an'le tsikafona miditra ato sy le tay. Aloha tonga dia tonono neto mihitsy le maloto mihitsy ny arovana amin'io, fa raha vao tsisy an'io dia tafiditra aty an-drano ny maloto. Ireo tsikafondreo no mametsaka moka, ary ny olona nefa dia mena ty anaty rano. Rehefa ty anaty rano ny olona, eo daholo ny karazana moka. Ary rehefa kaikay moka ny olona dia mitsanga daholo ny valanaretina. Napetraka tany amin'ny toerana fandraisana traboina ireo mponina ito Andafamambanjezika ireo taorian'ny rivodoza ava, saingy 3 andro ihany no nahafahana ny janona tany.
baiko avy any ambony no arahana hoy ny sefy fokotany. Tsy maintsy ny baiko ny chef district ihany tsy maintsy arahanay zany amin'ny lafiny anankiray fa tsy afaka mamitsy zay fa naninona le olona marina fa teo mbola misy rano tamin'ny toerana taty fotony zany kanefa rehefa zay moa ohatrany hoe didy avy any ambony dia tsy maintsy taterahana ny didy. Raha ny fitarainan'ireo mponina any an-toerana tsy misy tompona andraikitra na mpitondra fanjakana mijery fotony ny tena zava-misy marina iainan'izy ireo. Miaina anaty loto sy fako, fofona, fotaka sy rano maloto. Eo ihany koa ireo rava-trano. Tena matahotra za miresaka aminareo zao amin'ny alina dia voaina daholo ireo varavaran'ireo fa tsy afaka matory satria fofona tsy zaka. Maly zany izy iny nianjera teo tamin'ny 1.10 dia siamba tsisy ankizy zany tao anatiny dia nindronany ny avaria zany nindrona anankaty satria boboka angamba le sisin'le vodin'le hazo dia nindrona anankaty le trano. Lafim-baovao hafa kosa indray vokatra azo antoka amin'ny vanim-potoana rehetra mandritra ny taonany antenne TV bipolaire Madagasikara. Mbola mitohy hatrany ny fihenam-bidy atolotra ity orinasa malagasy iray ity. Narindrandrany manana. Misy namako zany napiasa izy io fa taloha sy dia mazavazava ny sariny. Dia taty afara zany izy napiasa dia laza tamiko hoe tsara ilay izy fa ambany rano. Dia hitako hoe mety ho mahasoa ihany ny zavatra. Dia le toeranay moa ambanimbany toerana sy dia sarasara fa neny zareo koa sy dia sara toerana koa zany dia nasiana an'ilay antenne dia henoko hoe sara tena sara koa sara mivoakany. Dia izay mba hoe andrama koa ity fa ohatrany hahasoa ity a. Dia izay no mahatonga hoe leo aloha mba manandrana indray fa mba sara ny filazan'ny sasany hoe sara ilay izy. Isan'ireo liana amin'ny tolotra avy amin'ny orinasa antenne TV bipolaire Madagasikara ity mpanjifa iray ity. Antony Antsifainy teto amin'ity toeram-pivarotana teto Andotam-penaka ity. Efa maro ireo nahazo tombony tamin'ny fividianana izany antenne izany. Raha ny fanazavany tompona andraikitra noho ny vidiny izay mora ary manaraka ny fenitra. Mpamokatra sy mivarotra ny antenne eto Madagasikara. Orinasa manana ny fenitra sy ny kalitao miavaka amin'ny antenne rehetrarehetra. Azo ny malagasy rehetra ampiasaina tsy mifetsy toerana izy io fa maro manirana misy afaka mampiasa azy tanana. Na toerana iva na toerana nezanezana izay azo ampiasaina tanana. TV bipolaire dia afaka ampiasainao foana na avy ary mirana misy tsy mifetsy tele misy namanjovana na azo afaka ampiasainao foana. Miavaka amin'ny akora ampiasain'ny antenne TV bipolaire Madagasikara ary maro ireo tolotra miandry ny mpanjifa. Eto amin'ny antenne TV bipolaire Madagasikara izao dia mbola manao mbola mitohy ny promotion mandritra ny 10 ans misy karazana anankiroa le antenne enina arivo sy ray alina ariary dia le ray alina ariary fa manao promotion dimy arivo izay amin'izay antenne izay. Dia vita tamin'ireo mpivarotra sasany afa point de vente ihany no hitanao ny antenne TV bipolaire eto Andotam-penaka misy anay izao. Orinasa malagasy izay mamokatra antenne azo antoka ny antenne TV bipolaire Madagasikara. Isan'ireo tolotra miandry ny mpanjifa ny fametrahana izany antenne izany isan-tokantrano, ny fahafahan'ireo teknisianina sy ny fanaterana izany vokatra izany ho an'ireo mpanjifa. Vaovao ara-panatanjahantena kosa indray taranja tennis Open d'Australie totosa androany lalao ampaefandalana roa teo amin'ny skajy lehilahy izay mbola hitohy rahampitso. Fanadina. Totosaina manomboka androany lalao ampaefandalana roa amin'ny Open d'Australie skajy lalao olon-tokana lahy sy vavy teo amin'ny taranja tennis. Raha ireo vokatra teo amin'ny sokajy lehilahy tsy maintsy nialandahara ny Rafael Nadal tany amin'ny seta fahadimy noho ny ratra nahazo azy teo amin'ny fiany rehefa nifandona tamin'ilay Kroaty Marin Cilic. Ny famalina tokoa ny lalao teo amin'ny rotota raha ny isa teny amin'ny tableau no jerena 6-3, 3-6, 7-5, 2-6 ka ny farana teo amin'ny seta fahadimy noho ny faratrany Nadal. Teo amin'ny lalao faharoa kosa dia voailiky ilay Britannique Kyle Edmond tamin'ny seta telo no ray 6-4, 3-6, 6-3, 6-4 ilay Bulgare Grigor Dimitrov. Mbola hitorampitso ity lalao ampaefandalana ity ka hifanandrina amin'izany ilay Amerikanina Tony Sangren sy ilay Koreanina Yeon Chung.
eo amin'ny lalao faharoa kosa ny misy an'ilay tchèque Thomas Berdych ifandona amin'ilay Suisse Roger Federer. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray andro fahaefatra amin'ny fanafiana turka any avaratry Syrie miisa 450 hatreto ireo olona maty iray tamin'ireo mpitandro filaminana turka. Fanadina amin'ny sarin'ny France 24. Mitoy ny fanafiana turka ny avaratry Syrie miditra amin'ny andro fahaefatra izany. Ny turka izay ampiny rebelle syrien rehefa hiditra amin'ny renivohitry Afrine izy ireo amin'ity andro fahaefatra ity. Ho an'ireo tompon'andraikitra turka mandray-antanana ny fijerena ny fiasan'ireo mpitandro ny filaminana paikady iray entina makany amin'ny fiaraha-miasa ity offensiva tanteran'izy ireo ity. Raha ny fanazavany, ny ady misy tahaka izao dia tsy ho tombontsoa ny firenen'izy ireo ihany fa indrindra entina miady amin'ireo groupe État islamika. Nanomboka ny sabotsy teo ny asa tao avaratry Syrie ny fitaovam-piadiana maro ny troupe turque hanala ireo izay sokajin'izy ireo terroriste ireo mini kurde YPG. Ireo tofarina izay mamaritra ny ampahany betsaka amin'ireo force démocratique syrienne manana vinavina andefa mpitandro ny filaminana any an-toerana ifanandrina amin'ireo turka ireo. I Syrie kosa etsy ankilany tohanan'ny États-Unis. Miisa 450 hatreto ireo olona maty. Iray tamin'ireo ny mpitandro ny filaminana turka. Nisy arak'izany ny fivoriana tampoka notanterahany ONU saingy tsy nisy ny tatitra iraisana hatreto. Alohan'ny sarana daverina amina ora vaovao nisongadina tamin'ity alina ity. Raha toka nampanginina sy ezahany fitondrana ampanginina ny Rara Osinina Arfa mitony fampelezana vaovao makasika izany any ivelany any. Morongatra ny alatra lavanilina maitso ao Sonerano Vonga etsakilany izay ireo mpangalatra tratra fototra ny akamaroany mahazo laka vokatra izay ny fitsaram-bahoaka. Bola manay ny amin'ny iverenan'ny valinaretina pesta ny akamaroany ireo mponina eto andrenivohitra vokatry ny fiparitahan'ny loto manerana ny tanàna manampitrotraka izany ihany koa ny vampitoana ny fahavaratra. Ty izay mamarana ny vaovao tamin'ity alina ity ankasitrany ianao nanaraka izany sova tsara atao tompoko. La vache qui rit. Tontolo andro feno hasambarana. Nanolotra anao teo ny vaovao. La 4G by Telma vous a présenté Ni vaovao. La couche molle fixe est beaucoup plus absorbante que les autres couches connues. Narahinao teo ny fampalalam-baovao niaraka tamin'ny couche molle de la fixe. semaine. Savent d'une option Tino à Blue Line TV Ny vaovao dia niarahanao tamin'ny Blue Line TV safidy tsara indrindra. Blue Line TV safidy tsara indrindra.